Eny eo amin'ny tontolon'ny fampianarana fandriambava kosa eo amin'ny resaka ady tany vokatra izay resaka ady tany izay indrindra ary dia efa niakatra hatreny amin'ny tribunal ny raharaha tetsy amin'ny fokontany Akorondrano andrefana ka nisy ny fandrodanana trano teny toerana tamin'ity androany ity. Tokantrano miisa roa no niaran'ny fandrodanana io maraina io tetsy amin'ny fokontany Akorondrano andrefana ao anatin'ny boribory tany fahatelo. Tokantrano efatra hafa no mbola miaina ao anatin'ny fitaintainana amin'ny mety androdanana ny fonenan'izy ireo. Ady tany izay efa nifanolana hatreny amin'ny tribunaly eo amin'ny samy fianakaviana sy olona iray eo amin'ny manodidina no anton'izany. Manazava i Rasoanay Vondriatiny. Olana tena misy zany eo amin'le mpianaka lisy dia misy olona ambadika an'io zany mitondra taratasy hoe ohatrany hoe mitondra taratasy fotsiny zany amin'ny anaran'le mpianaka hoe ty Ratovery ohatra zany zao zay le anarana nefa Ratovery zanaky le dadanay tsy malala ny ninona mihitsy io fa olona avy zany avelany ato ambadika anay ato manakarakarama to dia mandrava manangona olona izy dia mitondra polisy zany. Mpitandron'ny filaminana sy vaditany no tonga nandrava ireto trano roa ireto ka trano izay nisy ireo mpanofa no narodana voalohany sy navoaka ny entany. Androany maraina kosa no tokony hiakatra fitsarana andrarara ny fanazavahan'ireo milaza ho tompo-trano sy manana taratasy mazava saingy tsy tonga kosa ireo ankilany ka rava ho azy izany. Mbola olana sedrainy eto Madagasikara ity ady tany ity ary tato aty dia saika misy tranga tahaka izao indrindra fa ny eto an-drenivohitra.